Anatin'ny fanarenana manoloana ny krizy nateraky ny valinaretina Covid-19 eo amin'ny sehatry ny fizahan'ny tany eto Madagasikara, ny fisokafany ny sidina anatiny. Ho an'ny kampany mpitaterana tsara-dia manokana, mahatratra 500 isan-kerinandro amin'izao fotoana ny sidina tanterahan'izy ireo. Raha toa ka tsy nisy izany teo aloha, ny fisian'ny fizahan'ny tany anatiny sy ireo mpandraharaha amin'ny ankapobeny no isan'ny mahatonga ny fiverenan'ny sidina raha ny fanazavana. Na eo azy izany, vinavinaina ho 500 isan-jato hatramin'ny 80 isan-jato amin'ny tsenan'ny sidina anatiny no tavaverina ho an'ny tsara-dia. Tsy mbola misy fiantraikany amin'ny sidina mihazona nosy be hatreto ny fiakaran'ny salanisa mikasika ny valinaretina hoy ny tompon'andraikitra. Alohan'ny Covid, 70 isan-jato ny mpandehan'ny tsara-dia ny avy any ivelany. Dia izao ny zavatra tena tratrarinay aloha voalohany indrindra dia hoe mba hena ilay izy hoe atao 500 isan-jato raha misokatra ilay izy, mba tsy hakinana be loatra ilay any ivelany. Tsika miteny izao aloha androany satria vao nanomboka aingana ilay hoe miakatra kely ilay Covid, azonao fantiako lazaina hoe stable ilay izy izay marina koa. Ary ilay izy raha no atao hitanao manao promotion izay mba ahafahana mirassuré ny olona hoe na dia misy an'io ara mba mitovy foana ilay satria ilay toe-karenany tsy maintsy atao mihodina. Araka izany, miezaka manome tolotra hisintomana ireo mpanjifa hanatanteraka ny fizahan'ny tany anatiny ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fizahan'ny tany. Ny tolotra omenay mifanaraka amin'izay tadiavin'ny mpanjifa. Hatreto aloha ny olona mbola vonona tsara no any Anosy Be izay tour opérateur koa miezaka manaraka ny fitsipika rehetrarehetra. Nisokatra androany tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina ary farina ny 12 ny volana Martsa ho avy izao ny tsenaben'ny fizahan'ny tany andiany faharoa. Manodidina ny 700 ireo mpandray anjara amin'izany, tanjona ny fampahafantarana sy ny fampivelarana ny sehatry ny fizahan'ny tany anatiny.